Miarabatokalatsy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Eliza Hermanina no miara manolotra amiko ny vaovao. Izy alazao miarabana ihany koa. Miaraba ny Ambramarazafi, miaraba sy Kagnaby, mpagnaraka ny TV Plus Madagasikara, magnasanao agnaraka vahabalam-baovao hatramin'ny farany. Ireo vaovao nisongadina ho an'ity androany ity ny setra ny lamba sy akanjo ary ny fanondranana kaviara no tena voakasika mivantana amin'ny fampiakarana ny Abatsiranana. Ho fito amby 700 isanjato amin'ny fampidirana entana Etazonia araka ny tatitry ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana androany. Tafiditra ao anatin'ny seranam-piaramanidina azo antoka sy manara-penitra ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara misy vokatry ny sapana ny audit de sûreté taona 2020 sy 2017 isanjato no naterisika tamin'ny taona ity raha toa ka raika amin'ny 720 isanjato zany ho an'ny taona 3 Ny faharoa anaty ny lohatenim-baovao miantso ny rehetra tsy hamadika resaka politika ny fandraisam-pitenenana nataony nandritra ny fankalazana ny andron'ny zandarmaria am-pirenena ny faharoa ny volana aprily lasa teo ny jeneraly Andrianjanaka nijato arisofo komandiny zandarmaria am-pirenena teo aloha. Taorian'ny fihaonan'ny filohan'ny repoblika sy ny fianakavian'ny ampanjaka toera ary ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina sy mbavoaka ny morondava ary ny loholona Maonjo Hugues dia tapaka famin'ny volana aogositra izao no amerenany ny kabeso ny ampanjaka any Belo amoron-tsiribina. Ny tsiprim-baovao avy hatrany ny setra ny lamba sy akanjo ary ny fanondranana kaviara no tena voakasika mivantana amin'ny fampiakarana ny Abatsiranana ho 700 isanjato amin'ny fampidirana entana ny Etazonia araka ny tatitry ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana. Efa misy sahady ireo mpanjifa amin'ny setra ny lamba sy akanjo no nampiato ny fandefasana ireo komandy efa vita ary misy ihany koa ireo mampiaina ny komandy nataony manoloana. Io fanapahan-kevitry ny firenena Amerikana io kosa ny teonivy nivondrony ireo orinasa afakaba na ny GEFP tsy mbola mazava ny fampiarana io Abatsiranana io ka mampisalasala ireo mpanjifa sy ireo orinasa mpiara-miasa amin'ny Madagasikara ifampiresahana mikasika ireo vahaolana sy endrika tantsoroka ahafahana mitazona ny asa eto Madagasikara dia nisy ny fihaonan'ny GEFP ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy sy ny siam-piarinana samihafa manoloana ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana androany. Famotinana hoentiny mamotina Andriamolona sy Omegarana Ertsona. Efa misy fiantraikany sady amin'ireo orinasa afakaba ny fanapahan-kevitra Etazonia amin'ny fampiakarana ny Abatsiranana ho 700 isanjato miatra manomboka ny 9 aprily. Mampanela kilosina avy anivo nivondro ny orinasa afakaba na ny UFP ny amin'ny fiantraikany-dratsy ateraka ireo fanapahan-kevitra ireo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Ny orinasa afakaba izay anisan'ny mamorona sabe indrindra no ny fananan'ireo orinasa ampiasa hatrany amin'ny 5,000 isa. Ny ankamaroan'ireo orinasa afakaba ihany dia manondrana hatramin'ny 100 isanjato ireo vokatra ny amin'ny tsena Amerikanina araka ny fanazavana. Misy zany no teny hoe ajanona avy hatrany aloha ilay commande izay mandeha aminareo. Misy zany izay na dia hoe efa vita ilay iza dia aza mbola alefa aloha fa iandrasantsika zany satria hatramin'ny zao fotoana izao izay rehetrany mba tsy fantatra moa ilay tsipitsipy amin'ny fomba ampiaran'ilay Amerikanina momba ny 47%. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ahafana mitazona ny asa efa misy hoy ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana androany taorian'ny fihaona tamin'ny ministera sy ny sehatra tsy miankina. Mila jerena ireo endrika tantsoroka hoentin'ny fanjakana ahafana manohana ireo orinasa. Efa anatin'ny fanisany ireo mpiasa mety ho voakasika manokana amin'izao fepetra izao ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Hatreto, ny sehatry ny famokarana lamba sy akanjo ary ny fanondranana kaviara no fantatra fa sehatra voakasika mivantana amin'ity fanapahan-kevitra ity. Ny fifanakalozana no natao ny fahalalana mazava tsara hoe firy marina ireo asa voakasika nyity fanapahan-kevitra nataon'ny Amerikanina ity
ary indrindra hatramin'nyroviana no afaka tazoma aloha ireo asy ireo a mandra-pahitana vahaolana mikasika an'ireo taxation izay nataon'ny amerikanina ireo. Izay aloha no tena fampiresahana androany. Mbola isy ihany koa ny fampiresahana ho ataonay miaraka amin'ireo syndicat-ny mpiasa satria ry zareo no voakitika voalohany. Mitoetra ny fifampiresahana misehatra maro lafa ijerena vahaolana hoy ny fanazavana. Ankoatra ireo sehatra ireo dia anisan'ny voakasika ihany koa mahakasika izay fampiakarana ny havatsiranana ho 7,700 izay ny sehatra ny arena ankibon-tany mangataka n'ireo filoha afrikanina mba ampiray feo manoloana izany. Ny filohan'ny fomana ny fédération-ny mpanorana arena ankibon'ny tany malagasy. Ny tsena Ben Tucson natao any Arizona, États-Unis dia fotoan-dehibe natokana ho an'ny vato sarobidy ny firavaka sy ireo akora mifandraika amin'ny arena ankibon'ny tany. Mandray anjara lehibe amin'ny Madagasikara, voakasiky ny fampiakarana aba 7,700 nefa ny entana ondranany. Fa tena tafiditra ny milina satria ireo produit rehetrarehetra mandeha any Tucson sy isan-karazan'ireo dia produit avy aty amin'ny atola ary ireo tsara marina fa produit efa misy valeur ajoutée eto. Zany hoe produit efa transformé dolodolo ireo amidy amin'ny foire. Ka raha ohatra ka tandindomina etra ny produit atsika dia tsy ho compétitif intsony io amin'ny tsena iraisam-pirenena ary ny tena olana les chaînes de valeur rehetrarehetra sy les chaînes de production aty ho faty daholo ao anatin'izay zavatra izay potika tanteraka mihitsy. Ireo akora manan-danja ilain'ny Amerikana nefa dia tratra ny fampiakaraketra miantso ny mpitondra afrikanina mpiray feo araka izany ny filohan'ny fédération nampanondrana arena ankibon'ny tany malagasy. Ato amin'ny secteur minier zao nahitana le CRM, le critical raw materials, izay exonéré-ny zareo. Ny matoa zany exonéré-ny zareo ny CRM ty efa vonona izy zavatra tena tiany sy ilainy io. Donc itsika indray tokony milalao ao anatin'ilay izy hoe mila apetrakintsika le hoe atao mitovy ny produit rehetrarehetra ny atsika fa tsy ny CRM ihany no exonéré ao anatin'ilay izy. Dia iantso an'ny mpitondra fanjakana zany amin'izao fotoana izao hoe aiza daholo le vondrona misy antsika ireny ny Union africaine sy isan-karazany sao dia efa mba tokony hisy ny fijerevana fiarahana mijery vahaolana miaraka amin'ireo rahalahy afrikanina. Amin'izay tsy hoe samy négoce tsirairay avy ny africain dia lasa itsika ihany no mpifaninana ihany indray rehefa avy eo fa mba ho lasa hiditra ao anatin'ilay unité de production anankiray mihitsy zany hoe pays producteur. Antapitrisa no very asa raha toka sehatra ny arena ankibon'ny tany fotsiny raha mikorotana ny fanondranana hoy Ihaja Yvon Ralambomanana. Tafiditra ao anatin'ny seranam-piaramanidina azo antoka sy manara-penitra ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara raha nivokatry ny USAP na audit de sûreté 10,0 7,7 faingo oatra 700 ny noty azontsika tamin'ity taona ity raha toka araiky amby 7 faingo 2,100 zany ho an'ny taona 13 sy 2 maro ny ezaka natao nandritra izay 10 taona izay ka natongavana amin'izao vokatra izao hoy ministry ny fitaterana nandritra ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny USAP 2025 teny vato androany mitoy ihany koa ny fanatsarana ny sidina anatin'ny manerana nosy hoatrany ny ministre santatra l'Antony sy Eric Ranelson mitatitra ny vaovao. Larana faharoa ambin'ny folo i Madagasikara ary nahazo naoty 7,7 raha nivokatry ny USAP na audit de sécurité 2025 nokarakarain'ny OSC na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale ny 13 ka hatramin'ny 12 janoary 20 sy 20 lasa teo. Nahitana fiakarany lehibe ny laharan'ny Madagasikara raha oharina tamin'ny taona 13 sy 20 satria 1,7 no atsika tamin'izany. Oskady ho isan'ny seranam-piaramanidina tsara sy azo antoka ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara raha ity antotanisa ity. Maro ny ezaka natao nandritra ny 10 taona ka natongavana amin'izao vokatra izao hoy ny ministry ny fitaterana nandritra ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny USAP 2025.
dikan'izany hoe azo atokisana sy ny lanitra sika sy ny afahana hoe nisidina rehetrarehetra iraisam-pirenena na eto atoerana zany dia afaka tonga aty vokatra an'izany satria natsaraina ny resaka ny lalàna, natsaraina ny resaka fiofana ny maolona, natsaraina ny fomba fitantanana dia misy sivana anaky valo sivy eo natao nijerena keky niaraka tamin'ny jerena hoana ny fiarah-miasa miaraka amin'ny mpitanona filaminana miaraka amin'izareo kompania mpitaterana rehetrarehetra eto miaraka amin'ny Ravinala Airport niaraka tamin'ny fahatseranana zay miandraikitra amin'ny resaka fahasalamana dia misehatra rehetrarehetra amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena nandovana fitiliana zay dia zava-dehibe zay. Mitoy ihany koa ny fanatsarana ny sidina anatiny manerana ny nosy hoatrany misy ny fitaterana ezaka lehibe ho ataon'ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ireo serana mpiara-manidina misy eto an-toerana toy ny fampitomboana ny sidina anatiny raha ny fanazavana hatrany. Tuliara dia misy fanarana misy fiarah-miasa miaraka mibada ijery ahoana ny fomba anitarana anazy sy inona ny endrika ny fanitarana anazy afana mandray sidina iraisam-pirenena hoe kompania mpitaterana sy fiaramanidina betsaka bebe kokoa zany. Ao ny Toamasina anisana atsaraina, ao koa ny Fort Dauphin, ao ny Sainte Marie, ao koa ny ametraka atsika jiro ohatra ny afana hoe miserana amin'ny alina zany ny fiaramanidina ny morondava zay rehetrarehetra zay zany ezaka sy paikady ho apetraka afana hoe ny fa miantso ny rehetra tsy hamadika resaka politika ny fandraisam-pitenenana natao nandritra ny fankalazana ny andron'ny zandarmariam-pirenena ny 2 april lasa teo ny jeneraly Andrianjanaka Njato Arso kamantany zandarmariam-pirenena teo aloha ny resaka ireo zava-misy hitany eo anivon'ny zandarmariam-pirenena ny tenany araka ny nambarany androany miantso ny rehetra mba tsy ambolo-korotana na fizarazarana eo anivon'ny zandarmariam-pirenena ihany koa ny jeneraly Andrianjanaka Njato Arso nanjinjiny. Tsy misy ambadika politika ny fandraisam-pitenenana nataony jeneraly Andrianjanaka Njato Arso komanda zandarmariam-pirenena teo aloha nandritra ny fankalazana ny andron'ny zandarmariam-pirenena ny 2 april lasa teo raha ny resaka ireo zava-misy hitany eo anivon'ny zandarmariam-pirenena izy araka nambarany androany nametraka fialatsiny amin'ny mety ho fanohitoirinana nateraka io fanehoan-keviny io ny komandany zandarmariam-pirenena teo aloha miantso ny rehetra tsy hamadika resaka politika mba tsy ambolena korontana na fizarazarana eo anivon'ny zandarmariam-pirenena ihany koa ny jeneraly Andrianjanaka Njato Arso. Maneho ny fialatsiny aho eo anatrehana Andriamatoa filohan'ny repoblika zay lehibe faratampon'ny folo alinday eo anatrehana Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernement eo anatrehana Andriamatoa ministre délégué misahana ny zandarmariam-pirenena ary eo anatrehana Andriamatoa komanda ny zandarmariam-pirenena no ny fanohitoinana izay mety ho nateraka izany lahateny izany. Noho izany dia maneho ihany koa fa teboka faharoa noho ny fitiavana sy ny ambo-po any Mazandary no nanaova koa iny kabary iny ary izaho dia mijanona ho Zandary na dia efa nandeha sotronono azy araka ny fiteniko hoe gendarme hier, gendarme aujourd'hui, gendarme toute ma vie. Farany dia manameloka ary mitsipaka ireo fihetsika isan-karazany ataona tokony olona na mpanotra izany na olon-tsotra izay manararoatra ny lahateny mba ambolena korontana. Misy fankahalana ao anatin'ny zandarmariam-pirenena. Vaovan'ny fampianarana nanomboka omaly ny fizarana vatsim-pianarana 3 volana sy ny fampitaovana ho an'ny mpianatra eny Ankatso. Tsy tafiditra anatin'ny lisitra ireo mpianatra misitraka ny vatsim-pianarana sy fampitaovana ireo avy amin'ny lalam-pifanana géologie appliquée au développement et à l'environnement izay lalam-pifanana vaovao anatin'ny sabam-pifanana science manoloana ny fitarainan'ny mpianatra dia sy ny fandaminana manokana amin'ny famoahana vatsim-pianarana izy ireo tsy maintsy anaraka ny antanantohatra amin'ny famoaham-bolam-panjakana anefa izany iantra Ralarso. Taorian'ny fanombohan'ny famoahana ny vatsim-pianarana 3 volana miampy fampitaovana ho an'ny mpianatra ny sekoly ambony polyteknika ny Votovorona nanomboka omaly ihany koa ny fizarana ireo tohana ara-bola ho an'ny mpianatra ireo eny amin'ny oniversité n'Ankatso.
Nanatanteraka ny fanaraha-maso ny fizotry ny andro voalohany ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fiakaroana ara-tsiansy. Disy tamin'ireo mpianatra avy amin'ny lalam-piofanana sasany no tsy tafiditra anaty lisitra ho an'ireo mpisitraka vatsim-pianarana sy fampitaovana. Latsaka izany hoe nisy an'izay fisitahana tao anatin'le STE zay dia ohatran'ny hoe lasa tsy tafiditra tao izay nahatonga an'le izy azafao dia izay nahatonga an'le izy tsy tafiditra tao anatiny fa izahana verina moa izany tsara izay vanazavana izay. Ny azoko ambana angamba momba ny hoe tafiditra ao anatin'ny calendrier ve io calendrier voka io calendrier fa hoe efa nisy procédure nandeha zany nahatonga an'io dia vao miala vieto zahay dia ny directeur ny bourse tonga dia migérer an'io problème nareo io dia tonga dia alefa dossier mandeha any amin'ny BSE dia alefa mandeha milamina le izy. Nanamafy ny fisokafan'ny ministera amin'ny fifampiresahana rehefa misy olana eo amin'ny mpianatra ihany koa ny minisitra. Nakasitrahany solitena ireo mpianatra ihany koa ny famahana avy hatrany ny olan'izy ireo na eo amin'ny fianarana na eo amin'ny trano fonenan'izy ireo. Dia fisaorana ihany koa no entinay ho an'ny fandaminana sy ny fametrahana ny fandriampahalemana ety amin'ny anjerimanontolo tahaka ny fampitomboana ny tanjaka ny jiro sy ny fampitomboana ny tosiky ny rano izay makety amin'ny université amin'ny alalan'ny forage sy ny fitariana source vaovao makety aminay mamatsy jiro. Mbola hitohatra amin'ny 20 aprily izao ny fizarana vatsim-pianarana sy fampitaovana eny amin'ny Université Mpanjakana. Taorian'ny fihaonan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny dia tapaka fa amin'ny volana aogositra ho avy izao no amerenana ny kabesin'ny ampanjakany Bielo Amoro ny Tsiribihina. Nankasitraka ny Front République tamin'ny fianonana ny fianakaviany tamin'ny famerenana ny kabeson'ny ampanjaka toe rehefa betsaka ihany koa ny dingana nataony ny fitondram-panjakana tamin'ny famerenana ny kabeson'ny mpanjaka toerana. Io volana aogositra io ihany koa no volana fanatanterana ny tsiritsy ahafana manokatra ny fasana ametrahana ny kabeson'ny mpanjaka toera sy ny vatany any Beloha Amoro ny Tsiribihina fanazavana. Tao anatin'ny 20 taona tsy nisy mpitondra ny fandimby teto Madagasikara nandinika ny famerenana ny kabesy ny ampanjaka toera eto Madagasikara. Ny fitondram-panjakana tariny Filoha Andry Rajoelina no nanana finiavana amerina ny kabesy ny ampanjaka toera hoy ny loholona Mahonjo Hugues. Taorian'ny fihaonana teo amin'ny Filoha Andry Rajoelina sy ny fianakaviany, ministra ny serasera solombavamboaka ny Orindava ary ny loholona Mahonjo Hugues dia tapaka fa amin'ny volana aogositra izao no amerenana aty Madagasikara ny kabesy ny ampanjaka toera aty Madagasikara. 20 tao tsy taty amintsika io. Maro ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fahaleovan-tena nefa tsy nisy ny eritreritra sy namerina ny kabesy ampanjaka toera afa-tsy ny finoantsika ankehitriny dia finoa Andry Rajoelina. Ary izany rehetra zany no tsy maintsy isoarana azy ankehitriny no miezaka rehetra izay vitana. Tamin'ny zoma tolakandro dia niraisy ny andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tao amin'ny lapa-panjakana tao Ambosikotra izahay ireo 9 mianadahy mianaka ao amin'ny fianakavian'ny Kamaly Ampanjaka izahay izaho sénateur de Madagascar, ny député de Madagascar Hajare Sampa, ny ministra ny kolotsaina sy serasera niresadresaka ny tafatafa mikasika indrindra ny fampotiana anio ampanjaka toera amin'ny alalan'le kabeso. Dia niteny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nanapaka fa tsy maintsy ho raisitsika io fa tsy ho raisitsika zao fa amin'ny volana aogositra amin'ity taona 2024 teo ho raisitsika satria amin'izay fotoana zay no misy fombafomba ao a Beloha Tsiribihina ao Ambiky indrindra dia mandritra ny fombafomba no misokatra ny zomba dia misy fotoana zay no azo asitrika miaraka amin'ny vatany ny kabesy ampanjaka toera. Efa nanaiky tamin'ny alalan'ny didim-panjakana raha teo ny frantsay izay midika fa efa tafaverina amintsika malagasy ny kabesy ny ampanjaka toera ary isika malagasy isa no andrasana amin'ny fampodiana azy amin'ny tanindrazana ho hiatran'ny loholona Mahonjo Hugues. Ny filazana mpabe-maso nataon'ny filohan'ny Repoblika teny amin'ny rovan'Antananarivo tamin'ny 20 sy 20 izay nilazany
fa tsy maintsy ataony izay verenan'ny kabesony ampanjaka toera mandritra ny fotoana hitondrana. Io tokoa fa tavaverina izy ary profonzaly ny fanaovan'ny fanjakana frantsay soe ny dekret 1924 tsipika 7 tamin'ny faharoan'ny volana aprily 1924 efa antsika zany ny tabesona mpanjaka toera ankehitriny. Ny volana aogositra sisa andrasana dia ho tafaverina eo anivon'ny fianakaviana sy eto Madagasikara ny kabesony mpanjaka toera izay no andrasana nandritra ny 20 taona. Tany amin'ny commune Sandravinany ao amin'ny distrikan'ny Vangaindrano indray no notsidihany filohevitry ny anteny Mirandoolona Nicolas Rabemananjara sy ny solombavambahoaka ny Vangaindrano Randriana Solotodsoa Idéal sy ny vadiny androany. Rakotra valala ny tanàna ary simba tanteraka ny fambolena amin'ny commune Sandravinany aina hitarika hatramin'ny kereny fisian'ny valala hoy ny mponina manao antsoava amin'ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny famonoana ireo andiam-balala ny solombavambahoaka ny Vangaindrano nitsinjovana ny fambolena ireo tantsaha Paulin Godorso. Mbola tafiditra anatin'ny fatraiadiana tanteraka ny distrikan'ny Vangaindrano ary nidiny fotony tany amin'ny commune Sandravinany sy manantena tamin'ny alalan'ny SSV ny filohevitry ny anteny Mirandoolona Nicolas Rabemananjara sy ny solombavambahoaka ny Vangaindrano Randriana Solotodsoa Idéal sy ny vadiny izay misana mivantana ny distrikan'ny Vangaindrano dia ny andalana nefa no nifanena tamin'ny andiam-balala izy ireo ary rakotra valala ny fambolena ny antoerana indrindra fa ny ravimbary hoy ny mpamboly. Ngainandro be tseo igny nampangadary ny raha io misy gny madiniky mambokomboko je misy gny magnembo dako ngaine vorona io zany ngainy valala zany io magny fambolena aby de tena sisikile aminazy rav mangahazo raviny fary io hoaniny aby zany izy sy miboatra ame tany raiky oe moramora famony anvandy zany fa iri raiky je miako an'izany aby zany position zegny omboanao miako an'iny je mahita anazy aby. Efa nisy ny antso nataony mpona amin'ny fahasimban'ny volo no ny fandalovany andiam-balala saingy tsy mbola nisy fandraisana andraikitra hatramin'izao. Zany ngangatainy aminazy baloniko ho fatsy fa ny raha isy sy zavatra ivilomany loatry ny raha tokotry ivilomany igny vilvilany de lasa sahirany zany gny farany amin'ny ton raha ohatra famboleny izy aby hohaniny. Bataka aminareo mpanafahefafa mivadipody amitsebitseby commune Sandravinany eto amy resaka valala. Malohany izany dia manaitra ny ministera tompon'andraikitra ny solombavambahoaka ny Vangaindrano Randriana Solotodsoa Idéal mba hifantoka amin'ny famonoana ny andiam-balala izay tena manimba ny voly. Taorinan'ny fandehanan'ny cyclone dia efa simba ny voly dia izao koa misy an'ity andiam-balala ty dia tena hita hoe sahirana ny vahoaka eto Sandravinany ka izany no anaovana antso amin'ny maratonga isa sokajiny ianareo mpiara-miombonantoka sy fanjakana mba hijery akaiky an'izay andiam-balala izay mba hiary tady vahaolana ahafahantsika mamerina aminao ny fiainan'ireo vahoaka eto amin'ny commune rurale ny Sandravinany. Isan'ny mampiavaka ny filohevitry ny anteny Mirandoolona Nicolas Rabemananjara ny fitetezana fatra izay ahitany ny fiainan'ny vahoaka any ambany ravinahitra rehetra any. Fa vao maika mamoaka sary mamoa fady ary mamoaka sary isan'andro ilay pisiloko mitondra ny kaonty Nicolas Rabemananjara mampiresakolona ary mitaky vola amin'olona ihany koa io kaonty io tsy mampiasa io kaonty io ny filotale general ny vondrona TV+ Madagascar Nicolas Rabemananjara ary nametraka fitoriana any amin'ny cybercriminalité manao antso amin'ny tokony andraisan'ny tompon'andraikitra manoloana izao tranga mamoa fady izao ny tenany Nicolas Rabemananjara. Fanazavana. Efa nosignalena rehefa nampafantarina teto amin'ny vaovao ny fisian'ny compte pisiloko ny anaran'ny Nicolas Rabemananjara saingy mbola mitohy ny fisolokiana ary vao maika mamoaka sary mamoa fady azany compte androany rehefa nojerena dia mitondra laharana IAS 038 87 971 83 ilay finday ampiasainy misy fotoana dia mampiresakolona amin'ny alalan'ny afatra miafina ary milaza fa afaka manome vola ao anatin'ny fotoana fohy
saingy misy petrabola tsy maintsy alefa mialohan'ny azahoana ny tolotra. Raha milaza ilay olona fa mpisoloky ilay miresaka fa tsy senateur Nicolas Rabemananjara dia vao maika izy manamarina fa tena izy io miresaka io ary ny orinasa no manao io asa famonjinana vola io. Efa nametraka fitoriana eny amin'ny cybercriminalité ny tenany ary manantena fa hisy vokany ny fitoriana satria efa fantatra ny laharan'ny finday ampiasain'io mpisoloky io. Ny fotoana tahaka izao no tena ilaina ny cybercriminalité ary tokony hotratrarina amin'ny mpisoloky. Marina fifa teo amin'ny 5 volana teo eo no niasa ity kaonty ampiasain'ny mpisoloky ity ary mbola mandeha hatramin'ny androany. Manasantsika indray araka nireo resa be. Ny pejy meteo Madagasikara mampafantatra fampitandremana momba ny fahabetsahan'ny rotsakorana 9 aprily 2024. Vinavinaina norana ny andro amin'ny ankapobeny amina toerana maro manerana ny nosy. Tombana no betsaka kokoa ny rotsakorana amin'ny toerana sasany amin'ny afovoantany sy ny atitany atsinanan'ny nosy ato anatin'ny 420 ora ho avy. Mety hatratra 30 hatramin'ny 50 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Lozainy fahabetsahan'ny rotsakorana ho an'ny distrikt Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano sy Atsimondrano, Andramasina, Manjakandreny, Moramanga ary Anosibeanala sy Marilambo. Feptaona raha ampito 10 aprily 2024. Fiantraikany korontanan'ny Asamandra raha andavanandro, fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakaran'ny renirano ary fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefa. Faritra voakasika fampitandremana amin'ny loko mavo an'ireo toerana voakasika. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Ny pejy 24-7 mampafantatra vehivavy nisy loky raika amby 100 tapitrisa tamin'ny resaka tongolo. Vehivavy ray voaroroy amin'ny osoka sy fitaka amin'ny tetina raika amby 100 tapitrisa ariary no voasambotra tao Fianaratsoa. Nokarohana nanomboka ny 130 matsy izy taorian'ny fitarainana nataon'ny olona 5 niaran'ny fitaka tamin'ny resaka fivarotana tongolo. Niezaka nanova endrika mba tsy ho fantatra izy saingy tratran'ny fikarohana nataon'ny mpitandron'ny filaminana. Voasambotra niaraka tamin'ilay mpampiatrano azy izy. Efa nentina nivangaindrano izy ireo ho amin'ny tohin'ny fanadihadiany. Ny pejy 24 heures madama mampafantatra namoaka horonan-tsary fialantsiny Olomelo Riky manoloana ny fahatezeran'ireo nanatrika ny seho natao ny alady lasa teo mikasika ilay namany vazaha pakasary teny Antsehatra. Efa mpiara-miasa hatramin'ny taona 2017 tamin'ny moa ity vazaha ity raha ny nambarany. Ankoatra ny fialantsiny dia nisy ihany koa ny fisaorana ireo mpankafy azy. Napakatra ny aban'ny entana Amerikanina ihany koa androany i Chine, valin'ny 400 isanjato nataon'i Donald Trump omaly. Ny pejy Eric Randrianjafy mampafantatra droit de douane Amerikanina, adiny samenjana. I Chine tsy Eropa na i Afrika ka andohalika eo anatrehan'ny Amerikanina. Mitobaka maneran-tany ny azo ny vokatra, fa na izany dia fa inona loatra ny nazo antsika malagasy no natao 770 isanjato ny antsika amin'ireo firenena maneran-tany, firenena ty Afrika dia isika irery no nomeny Trump 770 isanjato. Firenena efa mahantra sy farany ity dia mbola izao ihany no nanaovany azy. Fitaterana mbola vitsy sy nisan'ireo mpitsara fiarakodia eto Madagasikara manoloana ny filanina ho intendry general ny foibe fitsarana fiarakodia androany. 770 nisan'ireo mpitsara fiarakodia manerana ny Madagasikara raha tokony 10 izany farafahakeliny nataony eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia araka izany ny fandraisana mpitsara fiarakodia na VTA anatevin-daharana ireo amperinasa amin'izao fotoana izao nasiana fanavozana kosa ny fandaharam-piofanana omena ireo mpiofana vaovao ireo ho iatran'ny tale general ny DGSR tsy maintsy ampanarana ny fivoaran'ny teknolojia na ny fitaovana ampiasaina na ny fampiofanana omena. Tatrany anzinjiny mamitsina Andrembololo misariny Omekaranaftson. Andry iray miantoka ny fitsoroana ny loza mpifamoivoizana ny tsy fandriampahalemana an-dalambe ary ny filaminana amin'ny lafiny fivezivezen'ny fiara sy ny kodiaran-droa ny foibe fitsarana fiarakodia araka ny fanazavana. Maro araka izany ireo fanatsarana sy fanavaozana nentina
amin'ny fomba fiasa ahafahana mamaly ireo filana fototra ireo. Raha ny zava-misy anefa tsy mbola ampy ny isan'ireo mpitsara fiarakodia miasa eto Madagasikara. Misy 7.7 ihany ireo amperinasa miparitaka amin'ireo fitoerana fitsarana fiarakodia manerana nosy. Raha ny filana, mpitsara fiarakodia miisa 5 isak'ireo io fitoerana no ilainy. Ahafahan'ny anivo ny viobe fitsarana fiarakodia, mahatratra io fenitra apetraka eo araka izany ny fandraisana mpitsara fiarakodia vaovao miisa 3 Ny fiofanana farana dia tamin'ny taona 7 sy 10 ny UTMVTA izay hitantsika avy nanao passation de fanion teo. Nandritran'izay fotoana izay dia teo ireo mpitsara fiarakodia izay mandeha retraite tsikelikely teny ihany, teo koa ireo nialan-daharana. Ao anatin'izany anefa mikasa ny fibe fitsarana fiarakodia hanitatra ireo fitoerana izay ahafahana manao zany fitsarana fiarakodia zany, ary fa miabetsaka ireo fiarakodia manaraka ny fenitra vaovao sy ny teknôlôjia vaovao ankehitriny izay efa tonga eto amintsika eto. Raha tsy tenitsika ny boîte automatique, ny voiture hybride, ny voiture électrique dia ampifanarahana amin'izany toetrandro zany ny fiofanana izay atao eto. Aorian'ny fiofanana aparitaka amin'ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia, indrindra amin'ireo vao atsangana tahaka ny ao Arivon'ny Mamo, Antsirabe, Nosy ary Antsiranana izy ireo. Ankoatra ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy, ireto mpiofana ho mpitsara fiarakodia na VTA ireto no tanterahana androany ihany koa ny famindram-pitantanana amin'ny fitalehavana samihafa eo anivon'ny DGSR sy amin'ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia. Manamafatra ny opération Bemidina sy fisafona ataon'ny mpitandro ny filaminana manerana ireo boriboritany eto an-drenivohitra. Mivezivezy amin'ireo toerana sy faritra mena amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary manao fizavana sy fanaraha-maso ireo olona mivezivezy amin'ny andro alina ilaina araka izany sy ny mitondra ny karapanondro. Tao amin'ny farim-piadidian'ny komisariany Mahamasina indray no nanatanterahana ny hetsika Bemidina amin'ny alina ataon'ny polisy pirenena mba ho fanatsarana hatrany ny polisy manakaiky ny vahoaka na ny polisy de proximité omaly alina. Nandray anjara mavitrika tamin'ny hetsika ireo vao mihera ny fandriam-pahalemana tamin'ny fokontany nandalovana. Ankoatra ny fisafona manokana n'ireo toerana tena mafana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana toy ny teny Maderana Montana, Andrefany Manajara, dia mba netana ny toeram-pivarotana sy ny mponina ihany koa ny polisy pirenena amin'ny fitandremana sy fandraisana andraikitra momba ny tsy fandriam-pahalemana. Isan'izany ohatra ny fanamafisana ny hidi-trano sy fitazonana ny laharan'ny mpitandro filaminana ahafahan'ny polisy pirenena mirotsaka antsehatra raha misy olon-dratsy miditra ny tokantrano iray. Etsakelan'izay dia manentana ny olom-pirenena tsirairay hanome vaovao ny mpitandro filaminana akaiky azy indrindra izy ireo raha toa ka mahita tranga mampiayay eny amin'ny anivon'ny fiarahamonina. Natao reny atao hoe patrouille na opération Bemidina ireny na amin'ny atoandro zany na amin'ny alina. Ny amin'ny alina no tena tiako tsidrina manokana satria misy ireo VFP miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana izay navita fiofanana dia miara-miasa aminay izy ireny manao ny fisafona. Ny mpitandro filaminana mazava ho azy tsy natao atahorana fa natao iara-miasa, ary raha mahita mpitandro filaminana antsika dia tokony hanatona raha anontany ny zavatra tokony atao satria natao hanoro atsika rehetrarehetra izy ireny, ary ny fitondrana karapanondro tsy mavesatra. Toeram-pisotroana miisa 5 no nakatona noho ny tsy fanajana ny ora fisokafana. Olona miisa 8 tsy manana ny karapanondro pirenena sy tsy manana antony mazava ivoahana amin'ny alina ary nentina amin'ny komisaria Mahamasina atao famitorana. Itoetra ny hetsika Bemidina tahaka izao mba ho fanatanterahana ny politim-panjakana amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra antoka ny fampandrosoana. Miantso fitoniana manoloana ny hetrika fanakorontanana misy amin'izao ny solomavambahoaka nay voraolina.
Tsy tokony hirorosaina ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa miaro azy ireo tanteraka ny fitondram-panjakana hoy ny solombavambahoaka Naivra Oldin. Tombony lehibe ho an'ny mpanohitra ny tsy andraisan'ny Madagasikara ny fivoriana iraisam-pireneny ka izay no mahatonga azy ireo mamboly korotana etsero amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavany tsy maintsy mandrafepetrahanitra kosa ny fitondram-panjakana manoloana ireo fanakorontanana ireo ho fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Andinjiny tateriny Mikanandriambolazy amin'ny sariny Arfidy Rakotomanala. Tanjon'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao ny tsy hahatanterahan'ny fivoriana iraisam-pireneny ho raisan'ny Madagasikara ka mamboly korotana etsero izy ireo. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny boribory-tany fahadimy Naivra Oldin. Miantso ny vahoaka ho toy ny manoloana ny endrika fanakorontanana mitranga amin'izao fotoana izao ny solombavambahoaka Naivra Oldin. Tsy tokony hirorosaina ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa miara azy ireo tanteraka ny fitondram-panjakana. Ny solombavambahoaka Naivra Oldin. Mpanohitra mivavaka mafy matsy andeha ho any amin'ny fampanotrona tsy ahazo ny zao fiarah-miasa rehetra amin'izao tontolo zao ny fitondrana satria izay ny tombotsoany hoe raha ohatra ka mandeha tsara ngara-pirenena dia mino fa taraika eo izy tsisy fidy azy tsony amin'ny manaraka satria efa mandeha ny firenena dia ireo miezaka ny anakotana foana fa ny tiako amafisina dia ny hoe tsika tsy zao ihany fa mandrisy fiainatsika mila filaminana foana. Ny tsara fantatry ny vahoaka zany dia tany misy fanjakana eto, tany misy lalàna koa eto. Tsara tsisy resaka hoe ambony lalàna ambany lalàna fa manome toky amin'ny vahoaka ny fitondram-panjakana. Fa rehefa misy mikotana dia misy fanohitra amin'izay mifandaminana. Tsy tokony rorosaina ny vahoaka, tsy tokony ahiahy hoe sode fa raha mandeha sy ny zanaka ny mpitondra sy ny vahoaka dia mahatoky ny fitondram-panjakana fa zay mahatoky fa voafia ny fikasana rehetrarehetra anakorontanana etsero io. Vahin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alakamisy 10 aprily 2024 aorian'ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Riri tompony andraikitry ny serasera eo anivony Aza Group. Tsy voatiry mahay informatika be. Misy ilay olona hoe mianatra be amin'ny informatika, manao programmation, manao zavatra be dia be, tena hoe mahay langage HTML, SQL, sisa zay vao hoe tena mahay ilay izy. Fa tena base, tena hoe base na fiainana misy ny telefônina dia tonga izay dia efa avitanao anazy. Ny telefôny ity zany afaka mahavita zavatra be dia be ankoatra ny Facebook sy ny sisa manampy antsika. Dia ity ny tena ilaina satria le resaka pratika ilay izy misy ohatrany hoe mandeha lavitra. Dia ity fotsiny hoentinao miaraka amin'ity dia efa sy mitaintaina ianao zany hoe raha vao misy panina dia efa raikitra ny diagy, efa tsofoka koa dia efa izay ny fandeha. Aza tonoana ary fandarana manokana baranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alakamisy 10 aprily 2024 aorian'ny fotoan'ny fampalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. I Riri avy eo amin'ny Aza Group no vainjak'Andriamahery ao anatin'ny fandarana manokana rahampitso alakamisy aorian'ny vaovao. Manazantsika indray naraka ny vaovao tabatapany. Tonga nanatitra ny taratasy manendry azy asa eto Madagasikara tamin'ny filo Andry Rajoelina io maraina io ny mpandrindra maharitra ny firenena mikambana vaovao Antony Ngororano manana traikefa efa 20 taona amin'ny sehatra ny fampandrosoana maharitra izy. Efa nitana ny andraikitra mpandrindra maharitra ny PNUD tao Kenya izy. Ny alohany izao fanendreny ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana azy eto amintsika izao. Naharitra ora iray mahery kosa ny fihaonana manokana teo aminy sy ny filoha Rajoelina. Anisan'ny nasongadiny nandritra ny fihaonany manokana tamin'ny mpanao gazety ny fiarabany manokana ny filoha Andry Rajoelina sy ny governemantany tamin'ny asa goavana vitany tao anatin'ny fepitoam-pitondrany voalohany sy izao fotoam-pitondrana faharoa izao. Teo ihany koa ny fitondrany teny amin'ny fahavonona ny firenena mikambana anohana ny fanjakana malagasy sy ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fanatanterana ny politika ankapobeny ny fanjakana. Voaresaky ny rotonta araka izany ny fanamafisana ny fitohizan'ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny firenena mikambana ary ireo fanamby eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny famatsim-bola maneran-tany.
Nous avons signé en 2024 notre cadre de coopération qui est étroitement aligné avec la politique générale de l'État. Dans cette mesure, nous avons vraiment parlé de l'approfondissement de la coopération en cours. Effectivement, à travers le monde, nous avons vu différents types de chocs. De manière plus récente, nous avons vu le changement dans le régime tarifaire. À ce sujet, nous avons touché sur la question de l'importance de la résilience économique, qui est quelque chose qui est si vous voulez, vise la question des petites et moyennes entreprises, les emplois. Mais je suis réconforté par le fait que les actions sont en cours pour faire en sorte que les impacts puissent être absorbés et amortis au fur et à mesure. Du point de vue des coupes et du changement du paysage des financements, effectivement, ceci présente des défis dans l'immédiat, mais je crois aussi des opportunités. Je crois, comme nous avons vu dans le cadre de la Covid, ceci nous ramène à réfléchir une fois de plus sur les priorités, mais aussi de réfléchir aux questions d'optimisation de ressources existantes. Je crois dans le moyen à long terme, ceci présente des opportunités qu'on espère saisir avec le gouvernement et le peuple malgache du point de vue des Nations Unies. Manamafy ny ezaka amin'ny fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna ny eo anivon'ny ministeran'ny atotany izay tafiditra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fandraisana ny fionana tampony COI na ny komision'ny ranomasimbe indiana nandehan'ny vadimy ihany koa. Niteraka fahasorenana ny fiparitahan'ny loto ary maro ihany koa mivalina aretina ateraky ny loto ka antony tokony hanohizan'izao fanadiovana foabe izao foana, hoy ny ministry ny atotany. Nisy arak'izany ny fanadiovana nataony teo anivon'ny ministeran'ny atotany teny amin'ny manodidina anakadimbahoaka. Misy ny ina moa zany ny toerana somary ratsiratso ny loko loko itsika, misy ny fako miparitaka izay horofina, misy ny affiche raha mila diovina sy lokoina le poto diovina sy lokoina dia zay no ataontsika eto androany. Anaovana communication foana moa zany koa ny amin'ny manaraka fa eto ihany tsika ny amin'ny manaraka mba ataontsika miadana zany ministeran'ny intérieur amin'ny manadio zany. Vaovao any amin'ny faritra Sava tetika roa ambin'ny folo no atolotra ny faritra Sava ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy fanajarianan-tany raha ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny rafitra ifotony izay tarehin'ny gouvernoura Milamila Tedy Gervais araka ny fomba fiasa vaovao ny faritra Sava nanomboka tamin'ny taona lasa tetika mifantoka amin'ny asa fanamboarana tohadrano ahafana mamatsy rano ireo toeram-pambolena sy fanamboarana tetezana mampitohy commune maromaro. Ireo tetikasa roa ambin'ny folo voatazona vonjomaika atolotra ny ministera dia mitsinjara amin'ny distrika efatra mandrafitra ny faritra Sava. Tetikasa lehibe miisa efatra izay ahitana zanaka tetikasa roa ambin'ny folo no nakantoavin'ny mpikambana amin'ny rafitra ifotony nandritra ny fikaonan-doha na ny SLCR eo anivon'ny faritra Sava. Mifantoka amin'ny asa fanamboarana tohadrano ahafana mamatsy rano ireo toeram-pambolena sy fanamboarana tetezana mampitohy ny komina maromaro. Ireo tetikasa roa ambin'ny folo voatazona vonjomaika voatolotra ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana izay. Mitsinjara amin'ny distrika efatra mandrafitra ny faritra Sava ireo zanaka tetikasa ireo. Fomba fiasa vaovao nofo nampiariny faritra Sava nanomboka ny taona lasa izay nitarihan'ny gouvernoura Milamila Tedy Gervais ka ao anatin'izany ny fakakevitra mpikambany amin'ny rafitra ifotony na ny structure locale de concertation régionale mba ankatoavana sy amolavolana tetikasa lahara-pahamehana amin'ny fampandrosoana ny faritra. Azo dia tsarainy ny tetikasa zay hoanositsika dia hoalefa izy. Fa eto koa zegny manararaotro ankoatran'izay efa milambo toy anatin'ny taona dimesika ny faritra raha tamin'ny taon-dasa na vita ny tariky commune urbaine Sava tamin'ny jumelady ary tamin'ny Defosano iazany zegny amin'ny tao araiky ty ny commune Nandato ahita ny commune Antala ahazo ary tsy adino koa zegny commune urbaine ny Vohemaro amin'izay jumelady zay. Ireo tetikasa ireo dia tafiditra ao anatin'ny fandraisana anjaran'ny faritra Sava amin'ilay fiantsoana tetikasa ho fatsiana vola nataon'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Isafidianana ireo tetikasa misy fiantraikany mivantana
amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina andavanandro. Azoko lazainy fa tsy taraintana miempaka mihitsy mitsidika magnano vaindohan-draharaha mizahany commune jiaby eny amin'ny valopolo izay misy ato agnatin'ny région-tsika. Ary hita ihany koa ny fiazakazahanareo raha mandiniky sy mamakafaka ny fotoagna fohy izay nandiniaha anaty drafitry ny fampandrosoagna izay hazahoantsika ato amin'ny région Sava Tombotsoa zao. Azo lazainy fa miasa androa manaliny ny technicien'ny région. Nany hoe voninahitra izao fianana izao solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny faritra Sava nitarihan'ny filohalevitry ny anteny meram-pirenena misahana ny faritany Antsiranana Andry Amatoky Mamangy Norbert notronon'ireo mpikambana ao amin'ny SLCR nahitany ireo hery-velona rehetra misy ao anivon'ny fatra, ny mpandraharaha, mpiara-monipirenena, lonom-boafidy, ny zokiolona ary solon-tena mpanjakana. Ilaina ny fametrahana ny rafitra ahafahana manome tohana ny mpandraharaha amin'ny asa izay ataony sy ny Tare Général ny IDBM. Naverina sokafana ny IDBM eo amin'ny faritra Anosy rehefa nakatona. Nandritra ny taona maro anisany mandray anjara amin'ny fijoroan'ny IDBM ny tetikasa PIK. Anambarany nandritra ny tetikasa PIK fa izay toerana na faritra misy ny tetikasa dia ametrahana ny sampanasan'ny IDBM avokoa. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny Yadza Rakoto. Tombotsoan'ny faritra iray ny fisian'ny IDBM Unité Allée Générale ny UDBM fanohitra amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanomezana tosika ireo mpandraharaha ny an-toerana ny fametrahana izany. Ny alakamisy 3 aprily teo napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao Tolagnaro. Anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fijoroan'ny UDBM koa ny tetikasa PIK ary nambara ny mpandrina nasionaly ny tetikasa fa izay toerana na faritra misy ny tetikasa PIK dia ametrahana ny sampany IDBM avokoa ary ao Tolagnaro izao no voalohany amin'izany. UDBM moa dia sampandraharaha anankiray miaraka amin'ny omban'ny fiadian'ny Republika Madagasikara ary manana andraikitra anankiroa mazava be dia ny fanampiana ny mpandraharaha eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana mba hampiasa vola eto Madagasikara, mampisikina ihany koa ireo mampiasa vola vahiny ary ny fahatelo lehibe ao anatin'izay ihany koa dia ny fanatsarana tontolon'ny fandraharahana. Ny zava-dehibe tsara resahana dia ny fanakakezana, izany hoe ny servisy anakakezana andreo sehatra tsy miankina ao moa ny chambre de commerce et d'industrie eto toerana izay sitraka anisany sitraka n'izany ataontsika hoe service de proximité izany. Na ny gouvernora ny faritra Anosy na ireo mpandraharaha dia samy nanasongadina ny fahafapon'izy ireo na fijoroan'ny UDBM izao indray. Nisy ny vidinana fotoana teny amin'ny parka Eoala nijery ireo fizotra ny asa fametrahana ny fitaovana manodina ny rivotra, ahazona herinaratra sy ny fitaovana ahazona amin'ny herinaratra avy amin'ny masoandro manakaiky ny serana tsambony Eoala. Noana ny ezaka rehetra ny fanjakana izay anatratrarana ilay andro faharoa ao amin'ny politika mpampandrosoana ny politique générale de l'État izay miompana indrindra amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika sy ny fampiroboroboana ny industrie. Arak'izany ny anjara andraikitra entina dia ny manohana izay fampiroboroboana sehatra tsy miankina izay ny famporisiana ny famatsiam-bola ihany koa. Aorian'ny fametrahana ny UDBM tao Tolagnaro dia apetraka tsy ela ihany koa ny ao Manakara faritra fitovinany. Fotoana kosa izao anarantsika ny voambolana. Voambolana androany dia ny hoe difiny. Ny hoe difiny raha amin'ny fiteny frantsay dia hoe bordure, mitovy hevitra amin'ny teny hoe sisiny na morony. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity vezadiny ity, aza atao manaraka ny difiny loatra ilay zaitra ataonao fa sao simba ilay satroka. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity vezadiny manaraka ity, mbola tazana foana ilay lakana satria mandeha amin'ny difiny ranomasina iny. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'izay ity voambolana ity amin'ny tokony ampiasaina azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana no mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Manazatsika indray naraka ny ora hoe.
Parents, offrez une éducation de qualité à votre enfant avec Eli School. Eli School est situé à Batrouk, ex-Bureau-PAM. Ne tardez pas, les places sont limitées. Sini Aruba Ice Cream Mix risy lahatra avokoa ny tsiromboankazo entiny. Ao koa ny Aruba crème chantilly instantané sy Aruba jelly. Aruba, facile à faire et délicieux. Aruba. Sini Bijouterie ravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3 Antanarena ambany pharmacie Pergola. Nolotra ho anao. Moteur action. Onao ela perposi zany hita le sy andrasana adiny vihiny rehefa ohatry zao dia andrasana foana efa natsonona Gérald ay zay lalina efa natsokoka da hoany raikitra iny le tonga dia efa vonona vonona tsara madika ny dadabe sy bebe sika efa vonona fa raha Gérald fotsiny teneny tsara fotsiny amin'le tokatokany ity sao dia hanimba zavatra any amin'ny amandesako irika milamina revo vita daholo mihitsy famonosana andry zareo dia misotosotro kely tsika aloha ny tena marina le ry mantsy manao an'leny fasatsika io be fombafomban-drazana bebe fatifaty be fa tonga dia zahako miditsy aloha dia laha tonga dia tena tsoko alahy revo tonga ao tonga dia tsika mihitsy mibatabata amin'ny bebe dadabe aiza sy bebe tsy ampiana olona ve tsy avelatsika kitikity amin'olona hitala mahatonga an'izany da le olona koa tany lany amin'izao iny mety jerijerena dia mety izy angalatsany taolany dadabe dia lahy nitsofoka voalohany za mitsofoka voaloha dia za mihitsy atao dia mikarakara anazy dia miantso alina fotsiny ahako sady efa nitondra la misy lamba anankiray aty ay za koa nitondra niotsa ihany ka dia ahoana atambatra atao dia atambatsika dadabe sy bebe ay lagna manambatra an'le izy sisy dikany amintsika zany eo anaty fasana zany eo anaty fasana etsy zany fa aloha zay Gérald fotsiny manampy an'la rehefa avy eo ay to dia atsoko nareo vao hoanina la le miantso mafika miantso ako atao le répétition miantso ako ty dadabe raingory dia tonga dia ty dadabe raha zana jaso bebe ka bebe zana jaso dadabe raingory tadio tsara fa zao fotsiny tandremy tsara ny ao anaty fasanao tsika be fadifady be fasatsika io be fadifady ahoana ohatra zao hoe garatsana inona zany tsy henoko zany aloha tsam'izay tsy mahazo miditra ao amin'ny fasana io ohatra hoe le zazakely le mbola tsy vita didipotra reny tsy mahazo miditra ao amin'ny fasatsika io reny dia fomban-drazantsika mihitsy zany tsy haiko aloha fomba amin'ny hafa fa ao amin'ny fasatsika io ao amin'ny fomban-drazantsika mihitsy tsy azo atao miditra ao raha vao tsy mbola vita didipotra ny olona le zazakely reny zany tsy azo atao miditra ao mihitsy dia raha ohatra koa hoe misy le afarany iny dia tsy maintsy mitodika tsika fa tsy mahazo makany fasana any tena ohatsa matahotra anay ako matahotra ahoana ianao ny iditra ao anatin'le fasana ko matahotra iny lala lehibe ohatry zao hoe ianao dia tsy am'le be fadifady beko ka inona ny olana amin'izany ko dia manaraka tsara fotsiny tsika amin'le fadiny razantsika dia tsy maninona raha vao zay mantsy dia loza be mitranga raha ialaroa lamy miditra makamy fa tena ohatsa matahotra ako tena tsy maninona olona dehibe io ianao ko atahotra inona razana ingeny sady razantsika bebe sy dadabeny ao dia reny lefa razantsy ala moa manino namboatra ny teneny za ry nenitoalina sy ry totoalina zany mbola tsy vita didipotsy aiza koa e mbola tsy vita didipotsy tsy afaka mandeha makao zako ay ve la lehibe ohatry ny ko ve ianao dia tsy mbola tsy vita fa za tiana mampangovotra amin'izany le ao anaty fasana la mbola tsy vita mbola tsy vita oka ody zany tsy moto aloha tsy manina fa mandeha any fa tonga dia mandeha fotsiny tsika fa raha tsy miditra anaty fasana fotsiny ay raha tsy vita didipotra posia fantazo aleron fomban-drazanao coupé dans la boîte telo herinandro dia ho tonga ny fahatelo ny volana May ankalazana ny fahafolo taona ny fandarana adondresaka izay totosaina eny amin'ny hôtel 5 étoiles eny Ivato aza dinoina ny manatrika sy manotrona ary manjifa an'izay tapakila izay fa hiaraka ilanonana hiaraka ifety hiaraka hiady hevitra isika amin'izay andro ny fahatelon'ny volana May izay izay koa no maranako ny vaovao izao alina izao Elizay Romano mbola araka amintsika anatiny songadina veloma tompoko
Mbola manamafy ny fanentanana ny mpifidy ho tonga namarina ny anarany sy ny mombamomba azy ao amin'ny anatin'ny lisam-pifidianana izay efa tonga eny amin'ny Biraopokotany avokoa ny Sefokotany. Misokatra hatramin'ny Sabotsy ny Biraopokotany sasany toy ny eny amin'ny Fokotany Beoririka. Izany dia mba ahafahan'ny mpifidy tsy afaka amin'ny andavanandro manamarina ny anarany anaty lisam-pifidianana izay. Manana 20 andro taorian'ny fahatongavany lisitra teny amin'ny Fokotany anaovana ny fanamarinana ny anarany anaty lisitra ny olom-pirenena feno taona. Anitra Alalarso. Efa nigadona eny amin'ny Biraopokotany manerana Madagasikara ny lisam-pifidianana ahafahan'ny olom-pirenena feno taona manamarina ny anarany ranontatra avy amin'ny CENI. Misy amin'ireo lisitra no efa tonga eny amin'ny Fokotany tamin'ny volana Martsa. Eo ihany koa ireo vao haingana vao tonga. Petraka hatrany anefa ny fehim-potoana 20 andro ahafahan'ny mpifidy manamarina ny anarany ao anaty lisam-pifidianana miainga ny fotoana ny ahatongavan'ny lisitra teny amin'ny Fokotany misy azy ireo. Ho an'ny Fokotany Ambatomitsangana eto Andrenivohitra, ny 20 Martsa lasa teo no niverina tao amin'ny Fokotany ny lisam-pifidianana. Nanatanteraka fanentanana hatrany anaty elakelan-trano ny tompon'andraikitry ny Fokotany. Noentina nampahafantarana ny mpifidy ny fahatongavany sy nanentanana azy ireo ho tonga namarina ny anarany ao anaty lisitra. Mazoto mijery loatra zareo hatreto dia zareo konkoly anay zany rehefa tonga eto izy dia mena fahafahana mihitsy mijery amin'ny lisitra elektoraly eto amin'ny Fokotany. Izay koa efa nandefa tantany megafona vao azo mihitsy ny lisitra elektoraly dia efa nasainay zareo manentana izahay mijery lisitra elektoraly eto amin'ny Fokotany izay. Misy amin'ny Fokotany sasany toy ny Beoririka no misokatra hatramin'ny farany herinandro ahafahana mitsinjo ireo mpifidy tsy afaka mamonjy Fokotany amin'ny andavanandro. Raha vao tonga foana zany ny asanay avy any amin'ny CENI dia mandray fipetra foana zany Fokotany ohatran'ny Fokotany Beoririka manokana dia miasa foana izay miasa fotsy tapakandro mba hiadrasana miasa zany mba hamonjy rehetra. Averina any amin'ny voamiera-pifidianan'ny distrika anitsiana izay diso indray ny lisitra rehefa tapitra ny fehim-potoana 20 andro ary akatona ofisialy ny 15 Mey. Azadinoina fa aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia anaraka horonan-tsary novokarin'ny Orange Madagascar avy hatrany isika koa aza misaraka amin'ny fahitalavitra TV+. Izay ihany koa no mamarana ny anjarako amin'ny ity androany ity ankasitrany ianareo tany an-tokantrano tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.